PDB no taraiky any anatin'le hoe inona ny atao hoe community manager exactement. Zavatra tsy hoe androany mianatra dia afaka tapa-bolana dia mahafehy an'le asa. Ny salaire en ACM zany ça peut varier de 700 000 ariary localement jusqu'à même plus dans un contrat freelance. Tsy mandeha rery aloha ny community management satria tsy afaka manao miracle koa izy. Zany hoe anatin'ny communication en entreprise zany système izy io fa tsy hoe réseaux sociaux rery ny ataoko dia manantena hoe azo résultat. 700 € ny investissement ko aminao est-ce que tu es capable de m'apporter 5 000 € mensuellement? Rehefa capable le olona mahavita ny asany dia omenao valeur omeny izy, investissement anao iny olona iny raha tsara be ny zavatra omeny. Tsy hoe anekafa foana maitso ny bozaka, fa afaka manamaitso ny bozaka izay mety eo ambanin'ny masonao ianao. Tonga soa eto amin'ny aotra, androantsika dia andray tovovavy anankiray, entrepreneur izy, communicante sy formatrice. Manana parcours intéressant be, avy any amina quartier chaud. Atao madinika ho resantsika maromaro kokoa zay rehefa eo. Fondatrice et dirigeante ny atao hoe le digital, ary izy tena mahatoky tanteraka fa manan-katao ny vehivavy ao anatin'ny tontolon'ny fandrarana sy ny fampivoarana eto Madagasikara. Raha ohatra ka mbola tsy manaraka anay ianao any anaty YouTube dia manasa anao hatrany fa présent zay any anaty YouTube eo amin'ny page Facebook ihany koa. Efa misy version audio ihany koa ny podcast atsika, hitanao any anaty YouTube audio, Apple Podcast, Spotify, Deezer, ary manomboka izao dia accessible n'aiza n'aiza maneran-tany ny podcast. Tanjona hatrany dia ny manaparitaka ny culture malagasy manana fandrarana mampivoatra koa eto Madagasikara ary misy olona manana talenta maro ary azo ampisandrantana hatrany. Tonga soa eto amin'ny plateau any aotra Jocelyne dia faly be zay mandray anao androany. Ia makasitraka ny aotra nandriana androany Jocelyne Andriamiartsony anarako mpandraraha matianina amin'ny resaka communication digitale ary ihany koa formatrice. Jocelyne eto amin'ny aotra androantsika hiresaka momba ny tontolon'ny serasera sy ny community management. Mahita karazan'olona manana volonté be vao mahita anao fotsiny dia inona ny ao ambadika izao? Volonté aloha dia tena misy tokoa satria angamba ny amaliko an'izay fanontanianao izay dia hitantara kely ny andohako tanatin'le resaka fandraharana satria izay mot-clé hoe volonté izay ataontsika hoe critère ahafahana mandroso anatin'ny tontolon'ny fandraharana. Raha iverenako kely ny 10 taona lasa, izany hoe tamin'ny taona 2014 tany ho any dia izaho moa izany olona tanatina ataontsika hoe bas quartier, izay mihitsy le terme ghetto. Dia anatin'izany ghetto zany atao madinika le toerana. Dia ianao rehefa anatin'ny tontolo hoe tsy dia misy olona mpandraraha manodidina anao na olona hoe manana tanjona loatra dia tafiditra anatin'le environnement izay mitarika anao mety amin'ny lalana samihafa. Dia eo izay volonté zay hoe ny volonté anao ihany sisa nahafahanao mandroso rehefa te hanao zavatra anankiray ianao satria ny environnement dia anisan'ny zavatra anankiray mahatonga anao hoe atratra ny tanjona izay tratrarinao. Dia izay anatin'izay hoe fitadiavana asa, izay tontolon'ny fandrarana izay zavatra tsy fahitanao andavanandro. Dia mila an'izay discipline sy volonté izay ianao mba hahatonga anao ho tratra amin'ny tanjona izay tianao hatongavana. Dia nanomboka tamin'ny fotoana taiza ianao natsapa hoe misy zavatra afaka satria ianao zany dia avy any amin'ilay bas quartier zay? Raha hoe ny resaka za zany ataoko hoe nanana an'izay chance izay ihany satria hoe na dia ataoko raha hoe tamina fianakaviana somary tsy tena hoe manana ny ampy be fa ny ray aman-dreny koa dia niezaka hatrany hoe andao atosika reto ankizy reto ampianarina foana. Za mpianatra masera. Dia tamin'izay fotoana izay ohatran'ny hoe niezaka mijery boky, namaky boky, nitady ny zavatra ivelany ny zavatra hitako maso zany. Rehefa misy fotoana moa zany latro-be hariva reny dia tsy dia tena hoe mivoaka milalao miaraka amin'ny ankizy eo an-tanàna fa miezaka mandeha bibliotèque, miezaka mijery documentaire amin'ny télé, amin'ny hainao manjery. Dia teo nahitako hoe misy zavatra anankiray zany ivelan'ity tontolo ianako ity atao hoe miasa anatin'izany orinasa izany na ihany koa manao mpandraraha. Rehefa anontanian'olona ianao rehefa mbola kely dia hoe inona ny asa ataonao rehefa lehibe dia matetika ny ankizy miteny foana hoe hôtesse de l'air, dokotera. Za moa tamin'izany tsy dia hitako loatra hoe inona ny tena tiako atao zany fa ohatran'ny hoe alora angaha mianatra aloha dia hita eo any aoriana any. Dia tamin'ny fotoana nahitako hoe misy asa ivelan'le mahazatra zany efa tena hoe taty aoriana taty amin'ny 20 taona nitady asa vao tonga tampoka tanatin'izay resaka serasera na communication digitale izay. Nanana talent manokana ianao sa
Ahoana nahatongavanao tao amin'ilay sehatra? Ia, ny parcours koa somary samihafa kely amin'ny olona. Ny olona zany raha hoe mianatra anatin'ny fianarana iray dia avy eo mitohy amin'iny asa iny izy mitady asa amin'iny. Ny anahy sens contraire an'izay. Ny anahy zany tonga dia tany anatin'ilay asa ny anarako izay vao mivelona nianatra indray. Zany hoe rehefa nitady asa dia very ohatry ny tanora rehetra nandefa CV, cinquantaine de CV, tsisy réponse mihitsy. Dia rehefa désespéré teny dia nisy fotoana amin'izay nisy trano mpivarotra loko izay niteny hoe andao izy hanao secrétaire aty aminay. Licence en management no nananako tamin'izay dia hoe tsy dia tena misy moyen intsony hanomezana fianarana dia hoe allo sady miasa amin'izay dia tohizana ihany le master. Rehefa tonga tao amin'izay dia hoe salaire 200 000 ariary. Le salaire moa zany teo ihany satria ianao vao manomboka tsy manana expérience fa lavitra be le toerana dia tsy tratrako isan'andro amin'ilay resaka insécurité satria atao madinika jusqu'à hivato c'est un peu chaud. Dia teo amin'izay rehefa nitady dia sendra nisy agence de communication externalisation tamin'izany nicontacté anao hoe nandefa CV zany tena mali zareo hoe afaka manao test ve ianao, resaka test écrit le izy tamin'izay. Dia le écrit zany mba haiko ihany fa bien sûr tsy mbola tena hoe misy olona hoe mahay an'ilay asa tamin'izany. Dia indikan'izay zany mbola mila miformer zareo fa mila manana an'ilay capacité écrit satria tamin'izany capacité écrite satria tamin'izany mbola tsisy intelligence artificielle donc ny lohanao zany miasa. Dia voaray tamin'ilay test dia ozy hoe ataoko aloha ity satria au moins zany mba maka expérience. Zavatra tsy fantatro mihitsy 20 taona tsisy zavatra haiko mihitsy tamin'izay. Dia zareo tanatin'ny resaka hoe création na site web, agent resaka référencement web, resaka animation des réseaux sociaux et tout ça. Tamin'izany ianao rehefa miteny hoe community manager zany ny asako dia lazain'olona hoe inona koa zany, poster réseaux sociaux tsy mbola raisin'olona sérieux parce que ça date de 2015. Dia teo amin'izay no nanomboka ohatrany hoe nisy passion tanatin'ilay métier satria ny tanjoko tamin'izay nanana tanjona ihany zany hoe hanao resaka agent na resaka transit, déclaration en douane zay no tena tanjoko. Nanao stage tamina concessionnaire auto fa saingy tsy tratra izay tanjona izay satria tsy nisy hoe entreprise nandriana direct zany étant donné tsy ampy expérience. Dia par hasard tonga tanatin'io communication io et c'est là que qu'est née la passion. Dia tao no nivoatra tamina tohatra avoavo kokoa tamin'ny resaka communication. Dia inona tsara ary zany natao anatin'izany community manager zany? Nivoatra be ny asa atao hoe community manager. Raha jerentsika tamin'ny 10 taona lasa zany community manager zany dia ampy rehefa hoe mahay visuel, zany hoe visuel karazana affiche, mahay texte dia mahay resaka ataontsika hoe poster dia mamaly commentaire, mamaly message. Zay ny asan'ny community manager principalement 10 taona lasa, 10 taona lasa. Amin'izao andro itenenantsika izao be dia be no taraiky any anatin'ilay hoe inona ny atao hoe community manager exactement. Ny ataon'ny community manager amin'izao fotoana izao tsy resaka famaliana message fotsiny tsy miposter fotsiny fa tena manana tanjona manokana mihitsy izy hoe ahatonga an'ireo communauté ireo mba ho liana amin'ilay ataontsika hoe tolotry le pejy dia ampivadika an'ireo ho lasa client. Tsy mandeha rery aloha ny community management satria tsy afaka manao miracle koa izy mila stratégie de vente ambadika an'iny stratégie ana resaka community management iny fa ny asany voalohany dia ny resaka création de contenu zavatra anankiray ataontsika hoe 70% ny asana CM. Anatin'ny création de contenu misy tipana contenu be dia be ao, misy format vidéo courte, misy format visuel, misy format vita amin'ny intelligence artificielle, misy format story, misy format live. Be dia be zany format hitantsika anatin'ilay izy. Efa miditra koa ny community manager amin'izao amin'ny resaka automatisation. Zany hoe rehefa mamaly commentaire, mamaly message dia automatisé fa tsy voatery hoe valiana tanana daholo ny zavatra rehetrarehetra. Mi-accélérer les croissance en entreprise sy ny productivité en community manager ihany koa zay. Anisan'ny ny asan'ny zareo amin'izao fotoana izao ihany koa ny resaka hoe storytelling. Taloha rehefa mi-communiquer mi-poster les gens fotsiny dia ampy. Amin'izao fotoana izao ny tena challenge ny community manager dia ny fitadiavana ny ataontsika hoe maha-izy azy any entreprise dans le monde de l'intelligence artificielle, ny authenticité dia ny ahafahana mitady an'izay dia ny resaka tantara sy ny émotion ana orinasa anankiray, ADN ny orinasa iny. Na ataontsika koa hoe particulier le olona dia ny personal branding ny oliny. Donc anatin'ny storytelling no ahafahana mampivohitra an'izay fahasamihafana izay. Dia tamin'ny ianao vao nanomboka dia firy volana na firy taona taty aoriana zao vao tamin'ny tena tsapanao hoe mahay an'ity asa ity? Ia, ny asako manokana zany communication 360 rehetrarehetra mihitsy no toucheko. Zany hoe raha mianatra community management atsika io zavatra io tsy hoe androany mianatra dia afaka tapa-bolana dia mahafehy an'ilay asa satria
mivoatra be ilay izy anatina herinandro, iray volana ohatr'izay dia misy karaza ataontsika hoe outil vaovao foana. Dia raha izaho manokana zao teo amin'ny herinandro teo aloha niformena nanao an'izany hoe stratégie de rédaction, nanao an'izany hoe ohatry ny ahoana zany création de contenu zany. Fa mianatra autodidacte foana zany petit à petit dia teo no nivoatra hoe tao amin'ny Alliance Française lasa chargé de communication sady community manager dia responsable communication any Akortika dia avy eo lasa international mbola nanao community management ihany plus communication 360 tamin'ny OIF tany Europe. Dia iny ihany no ohatry ny hoe le ao foana zany anatin'ny métier ana com foana zany le CM fa valapatra be le métier ana communication zay koa manko no tiako hoe apetraka hoe rehefa communication dia tsy hoe CM ihany fa samy ny CM tsy graphiste, ny CM tsy webmaster, ny CM tsy olona hoe atenainao hanao vidéo rehetrarehetra fa samy manana spécialisation ireo olona ireo. Afaka mitoucher an'ireo izy en tant que compétence complémentaire fa ny CM dia tsy hoe izy daholo andeha hanao plaquettenao, hanao carte de visite, hanao zavatra ohatr'izay. Donc tsara fantarina amin'ny entreprise zany hoe tsy atsetsika anatin'ny asana CM daholo fa samy manana spécialisation ny communication. Hafa koa ny olona hoe communication événementielle, hafa ny olona manao communication institutionnelle. Fa mifampiankina. Dia inona ilay toetra ilaina rehefa manao CM zany satria apparemment zany afaka manomboka amin'io sehatra io daholo na mbola tanora ianao na efa zokizokiny. Afaka manomboka amin'io sehatra io ny olona rehetrarehetra fa tsy natao an'ny olona rehetra le asa. Zany hoe ny asana CM raha ohatra ianao tsy zavatra hoe ataontsika hoe figé, zavatra ohatra hoe mitovy ny asa ataonao androany rapitso afaka dia tsy mety aminao le asa satria ny base-ny community management dia ny resaka créativité. Ny créativité zavatra afaka travahina izy fa rehefa tsy tianao le izy dia tsy afaka forcena. Zay aloha zany ny hoe resaka créativité faharoa manarakaraka an'izay olona tsy manana problème mianatra zavatra outil technique satria ao anatin'ny community management dia mikirakira karazana outil ianao. Ataontsika fotsiny hoe outil ana montage vidéo. Fahatelo olona tia mianatra autodidacte foana sur le long terme. Tsy hoe io métier io zavatra miovaova be io. Androany ianao mety hoe mianatra manao storytelling rapitso efa misy zavatra vaovao indray mivoatra anatin'ilay métier. Donc zany ilaina mila mianatra foana ianao sur le long terme. Dia ny zavatra fahaefatra ihany koa olona manana sens d'analyse. Mety antsay manko mivanon'olona hoe poste. Inona ilay hoe sens d'analyse rehefa manao CM ianao dia mila manao analyse na statistique. Mila mijery hoe inona ny KPI afaka hijerevako hoe mivoatra ve zany zavatra ataoko zany sa hoe mistagna eo foana le compte géreko. Donc diso le fieritreretana hoe resaka visuel foana, resaka forme joli le métier de CM. Le métier de CM misy stratégie ambadika an'io misy statistique ihany koa ambadika an'io jerevana. Taiza ho aiza tamin'ilay carrière ianao natsapa hoe aleo za tena focus any anaty CM amin'izay. Tsy tena hoe focus tany anaty CM loatra fa ataoko hoe le fandraharana no nandeha tany amin'ilay CM kokoa. Inona nahatonga an'izay satria za zany miasa foana tanatin'ilay communication 360 tsy ndriko tsara zay fa le community manager nanao freelance foana à côté pendant des années. Dia rehefa niasa tany ivelany tamin'ny 2020 tamin'izay fotoana izay za moa zany efa niasa foana tamin'ny OIF fa nahita hoe be dia be ny olona very asa tanatin'ilay contexte ny Covid-19. Dia teo zany nanana eritreritra hoe manina moa zany no misy an'ity compétence aty tsy mila hoe aiza ianao no mipetraka na ohatr'izay fa afaka mena, misy olona amin'ny pays misy olona mila dia afaka ataon'ny olona izay manana les critères. Dia teo no teny hoe community management anisan'ny zavatra efa maîtriseko hatramin'izay dia asa ihany koa afaka atao freelance. Dia fa manina moa zany ity zavatra ity tsy ho apitako amin'ny olona raha zavatra azo itadiavana vola no sady afaka ihany koa ianarana. Zay nahatonga an'izy hoe community management. Mais sinon en général tena hoe communication 360 rehetrarehetra no hoe ataoko zany fa le CM passion anankiray mitokana anatin'ilay izy. Inona zany no tena antony nahatonga anao hoe zany dia hiverina any Madagasikara satria ianao fa miasa tany an-dafy teo? Ia, fantaniana apetraky ny olona amina foana moa zany izay. Efa taona mipetraka tany ivelany tany Bucarest no mipetraka nandritra ny efa taona. Tanatin'izay fotoana izay efa nanana carrière hoe disons stable satria miasa amin'izany organisation internationale zany ohatra hoe nofinofiko tamin'ny mbola kely. OIF izy teo? Ia, OIF, AUF ihany koa satria société organisation roa samihafa. Heritaona sy tapany niasa tamin'ny organisation internationale de la francophonie dia agence universitaire de la francophonie. Tanatin'izay communication na pays firenena
telo amby roapolo teo eo a no nisahaniko tamin'izay fotoan'izay tamin'ny resaka serasera dia nanana expérience nafinaritra tamin'izay satria mifanerasera amina resaka ambassadeur ministre sy ny sisa fa tamin'ny 2021 amin'izay 2022 plutôt velona teto Madagasikara nanao vacances kely dia hafa mihitsy zany ny fomba fijeriko izay zavatra zany antsika rehefa hoe mbola eto aloha dia manana tendance an'izay hoe te hijery zavatra any ivelany aloha dia rehefa tonga any ianao dia mahita ny zavatra fataon'ny olona dia mahita opportunité be dia be fa maninona moa ty zavatra ty no tsy ataoko any amin'ny Madagasikara dia nandeha nitsangatsangana kely satria taloha zany ianao ohatry ny hoe mandeha bus dia miasa dia mody dia ohatr'izay foana ny fiainanao dia sinon dia mitondra fiara dia mandeha miasa dia mody ohatr'izay. Tany an-dafy io? Teto tamin'ny mbola teto aloha rehefa ny tany ivelany amin'izay ianao dia hafa mihitsy ny fomba fijerinao Madagasikara mbola ohatry manombonomboka lasa patriote izay ny olona rehefa lasa ny ivelany any satria malahelo an'ilay firenenao ianao malahelo an'ilay masikita rehetrarehetra tonga eto ianao hafa mihitsy ny fomba fijerinao dia manomboka mi-explorer ianao zavatra vaovao. Dia lasa nandeha nitsangatsangana tany Manambato tamin'izay dia nahita hoe tena tsara hafa iantra nga Madagasikara izay ny tao andohako na resaka paysage io na ressources misy zavatra be dia be azo exploiter eto fa maninona moa zany no mitsoaka daholo tsika mianakavy amin'ilay izy sarotra ny situation izay moa tsy anatina débat dia avy eo amin'izay rotaona taty aoriana naritreritra hoe fa maninona moa zany no efa haiko ty communication ty dia andeha anangana orinasa any Madagasikara dans le domaine du tourisme satria hoe le tourisme promouvoir à Madagascar en même temps zay no objectif raha te hampafantatra amin'ny Madagasikara anatin'ny serasera andeha zany anampy an'ilay hôtelier tout ce qui est agence de voyage mba hampafantatra ny service hampafantatra amin'ny Madagasikara dia teo amin'izay na tonga na hoe décidé tena hoe na ny ataontsika hoe ny bosiko tamin'izay fotoan'izay gagabe fa inona koa tena azo anao ohatrany hoe tetaitra teo dia nandefa lettre de démission dia izy ny teny hoe anenenanao io tandremo fa zavatra ohatr'izao tsy moramora nge ozy izy vao tonga amin'izao raha hoe surtout tsika avy aty Afrika hoe andeha anao resaka permis de séjour any ivelany zany hoe hiasa ny alehanao any dia ilay asa tena ataonao ny ataonao any izay zavatra izay tsy mora dia teo aho zany tena nandinika fa ohatrany hoe herintaona mahery nandinika an'ilay izy foana dia za hoe j'ai l'habitude de refaire de recommencer à chaque fois fa zavatra inconfortable ty dia je vais tenter 6 mois après efa nanana les plans dans ma tête hoe il lancé un Tropicom 2023 lancé an'ilay izy nandalo période sarotra be dia be Tropicom en 2026 tsika zao 44 clients gérinay en océan Indien misy Europe paritaka eraky n'izao tontolo zao on est une petite équipe de 16 personnes dans 2 ans on n'a pas fait faillite pour le moment même malgré misy complication ihany mais pour dire zany hoe tsy hoe anekafa foana maitso ny bozaka fa afaka manamaitso ny bozaka izay miditra eo ambany masonao ianao. Dia ina tsara ilay zavatra service proposé-nareo miaraka amin'ireo client reo? Tropicom agence de communication izy io digital somary orienté IA kokoa izy amin'izao 2026 zao araka ny lazaiko teo nisafidy ny ara-iasa amina matianina anatin'ny fizahan-tany satria voalohany aloha tia an'ilay mandehandeha mijerijery dia faharoa eo ihany ilay tanjona hoe mampafantatra Madagasikara fa nitatra kokoa ilay izy hoe tsy Madagasikara rery fa océan Indien ihany koa izay no nahatonga an'ilay client hoe lasa misy client any ivelany dia ny ataonay zany amin'izao fotoana izao dia miproposer système na communication anankiray mahatonga na professionnel du tourisme azo réservation betsaka kokoa izay ny valeur ajoutée an'ilay entreprise zany hoe mission zany dia anatin'izay système zay misy dia resaka hoe gestion ny système digital andray manontolo zany hoe raha miresaka marketing hôtelier tsika na agence de voyage voalohany indrindra misy ny pilier voalohany bien sûr ny resaka site web faharoa manarakaraka an'izay ny resaka présence sur tous les outils les outils resaka io tout ce qui est Booking tout ce qui est TripAdvisor tout ce qui est Airbnb raha ataontsika hoe raha hoe maison d'hôte dia gestion an'ireny ny optimisation an'ilay sary ny commentaire positif tout ça automatisation ny mail rehetrarehetra izay tonga amin'ilay voyageur ohatra manao réservation ilay olona dia mahazo mail automatique J-7 jour J après demande d'avis automatique tout ce qui est gestion en réseaux sociaux en contenu rehetrarehetra de manière storytelling amin'ilay entreprise enfin hôtelière dia manaraka an'izay on s'occupe aussi ny partie resaka ohatra hoe fidélisation zany hoe ahoana ny ahafahana mifidéliser an'ilay olona amin'ny alalana email marketing ahoana mifidéliser an'ilay olona amin'ny alalana chaîne WhatsApp amin'ny alalana automatisation amin'ny alalana entretien an'ilay olona sur le long terme dia farany indrindra tout ce qui est ads rehetrarehetra na Google Ads io na Facebook Ads io na utilisation de l'IA sy ny fampahafantarana ihany koa andreo établissement reo
amin'ny intelligence artificielle satria amin'izao ny olona rehefa manao recherche dia tsy misecondre intsony hoe tapeko amin'ny Google hoe hôtel andasy be fa manontany izy amin'ny Perplexity, manontany izy amin'ny Gemini, manontany izy amin'ny ChatGPT hoe raha andeha andasy be dia iza ny hôtel tsara andehanako. Dia any amin'ny réseaux sociaux, any amin'ny référencement resaka IA zany dia efa mila travahina ihany koa ny communication en entreprise. Zay zany en général ny proposition de service anatin'ilay agence de communication. Raha ny agence de com rehetrarehetra zao ny ankabeazany dia hoe miproposé service anankiray CM, service anankiray production vidéo, service anankiray création de site web fa nenay zany tena le système satria problème ana client misy friction anatin'le système anamboatra site web dia atao inona le izy dia avy eo tsy aloha antsony le nom de domaine satria tsisy valeur ajoutée. Fa le site web mifampiankina amin'le fonctionnement hoe avary amin'ny réseaux sociaux visibilité dia maka atao amin'ny site web izy mijery makary amin'le booking machin izy pour vérifier les avis dia avy eo izy manao réservation dia mandeha amin'izay ny automatisation. Zany hoe anatin'ny communication en entreprise zany tsara hisintomana ny sain'ny mpandrara rehetrarehetra système izy io fa tsy hoe réseaux sociaux rery ny ataoko dia manantena hoe ahazo résultat. Tsy voatery ataonao daholo koa nefa zao stratégie rehetrarehetra lamaody zao fa ho an'ny marketing hôtelier sy ny agence de voyage zao zay resahako zay. Zay mahatonga anay hoe on se spécialise satria hafa ny marketing raha finance ny domaine anao, hafa ny marketing ataonao raha ohatra hoe migérer entreprise resaka production na e-commerce ianao. Fa nous on se spécialise dans le marketing hôtelier dia ezahanay testena le système dia zavatra mampandeha an'izy comme ça tsy comparable amina offre na entreprise hafa le offre zay proposenay. Dia inona tena zavatra hitanao lesika indrindra tao anatin'io zay aventure anao zay? Ya ny eo amin'le anatina entreprise misy pilier ataontsika hoe samihafa mba ahafahana mijoro sur du long terme. Ny ataoko hoe pilier voalohany aloha zany ny eo amin'ny resaka hoe amin'ny fomba ahoana ny ahafahako se positionner, donc le positionnement de l'entreprise zany hoe par rapport amin'ny olona hafa inona ny zavatra miavaka ataoko anatin'le izy. Be dia be ny agence de com fa inona ny zavatra mampiavaka ny entrepriseko. Dia afaka miavaka ianao amin'ny fomba fidélivrenao le service afaka miavaka ianao amin'ny nichenao zany hoe ny anahy zao nicheko ny avahako tourisme. Dia le positionnement faharoa manarakaraka an'izay pilier tout ce qui est management d'équipe. Ny zavatra anisan'ny tena challenge indrindra tamin'ny parcours entrepreneurial dia ny resaka figérena olona io zany hoe hatrany amin'ny identification les postes clés ka hatrany amin'ny hoe recherche ana talent be da be ny olona mitady asa fa vitsy ny olona compétent. Dia zavatra zay tena hoe zay vao mahatsapa ny valeur an'izany hoe cabinet de recrutement zany tao mafy hoe tsy hitako mihitsy le talent le tediaviko anatin'le zavatra ohatrany hoe objectif tiana tratrarina. Fahatelo manarakaraka an'izay ny resaka acquisition de client. Mipetraka tsara ve ny stratégie d'acquisition de client anao dia challenge ihany koa io satria hoe ianao tsy afaka miantehatra amina stratégie anankiray. Selon ny Alex Hormozy manana stratégie anankiefatra tsika anatina acquisition client. Voalohany indrindra manodidina antsika olona efa fantatra, olona efa show. Faharoa manarakaraka an'izay io zany misadresser amina olona hoe one on one zany hoe olona tsirairay. Dia faharoa afaka ataontsika ihany koa ny stratégie ohatra hoe resaka prospecting emailing eo ny ads dia ny fahaefatra eo ihany koa ny resaka création de contenu zany hoe ireo efatra ireo tsy misy azo atao mitanila ataontsika hoe 25% mipetraka tsara ireo dia manana leads stable ianao miditra isam-bolana. Dia ataoko hoe ny zavatra fahaefatra tout ce qui est délivrabilité en service nao hoe amin'ny fomba ahoana ny afahako midélivrer service manao onboarding ny client ko mampiavaka an'io. Eo zany le resaka hoe fikarakarana le client na hoe customer care dia anatin'iny ianao mametraka process mazava tsara hoe rehefa misy client mividy an'ity produit aty amin'ny fomba ahoana netiko miavaka mba hahatonga an'izy hoe hafa ihany miara-miasa amin'ny X entreprise. Dia izay zavatra zay challenge daholo satria misy process zay zavatra zay. Ireo efatra ny resako ireo tafiditra anatin'le délivrabilité ihany koa ny resaka fidélisation. Donc ireo efatra ireo zany anatin'ny hoe parcours zay hitako hoe tena mafimafy anatin'ny fandraharana. Fa rehefa mipetraka ireo dia misy rouage ohatrany hoe mihodina anatin'le société. Dia ahoana nanangananao an'izay ekipa 12 zay zany concrètement nanomboka ianao niasa rery dia ahoana toyny avy eo? Ny dilemme anatin'ny entreprise rehefa le hoe mi-engager équipe surtout zany ny kahako aloha ny resahako en tant qu'agence de com satria mety samy manana ny fomba igérer ny ressources dia hoe aka olona salarié fixe ianao sa aka olona freelance payé par projet. Ny en tant que salarié le olona manana possibilité ianao zany maîtriser an'le zavatra ataony eo satria isan'andro isan'andro le olona mifandray aminao, manana retour afaka omeny ianao. Mety hoe avantagé koa ianao satria hoe raha somary misimisy le asa dia eo le olona raha tsy dia misy moa zany dia bon vice versa eo.
Ny freelance indray ataontsika hoe tsy voatery manana engagement salarial isam-bolana ianao mametraka anazy fa kosa io olona io tsy vao maîtrise anao io raha olona tsy manana maturité. Zany hoe manana excuse foana izy tenenana aminao hoe tapaka ny jiro, indraindray manjavona tsy mamaly message anatin'ny ray andro. Dia eo ihany koa zany le conscience professionnelle le resaka freelance. Zavatra nataoko voalohany indrindra aloha naka assistante communication tamin'izay nanampy anahy. Telo fotsiny izay tamin'ny nanangana ny Tropicom tamin'ny lancement tamin'ny décembre 2023. Dia petit à petit nidentifier les postes clés be dia be ihany koa ny erreur natao satria hoe misy poste tsy nilaina loatra nandaniana vola. Misy talent recruter tsy mifanaraka tamin'ilay attente finalement satria anatina entreprise rehefa tena niaina an'ilay izy za zany mbola tsy dia manana expérience lavitra be amin'ny resaka fandrarana satria ataontsika hoe vao efa taona ny nandrara, efa nisy ihany ny erreur, efa nisy ihany ny zavatra tsara natao fa ohatran'ny hoe midovitra amin'ny rindrina aloha dia mianatra. Dia manontany conseil amina olona efa avancé amin'ilay domaine. Dia eo amin'izay rehefa tonga amin'izay ilay fotoana hoe manao recrutement ianao dia very vola ianao mandritra ny 3 volana. Dia teo natsapako hoe tsy ilaina mihitsy manao négociation be n'importe quoi ny anaty salairan'olona fa rehefa capable manao an'ilay asa izy dia aleo miara-miasa amin'olona mahaino hainao satria very fotoana ianao, very vola, very énergie. Recrutement c'est du temps perdu. Dia amin'izao fotoana izao zany zavatra hoe lesona niraisiko tanatin'izay hoe rehefa manao recrutement, rehefa capable le olona mahavita ny asany dia omenao ny valeur omeny izy, investissement anao iny olona iny raha tsara be ny zavatra omeny. Dia tsy maka olona ambany niveau noho izy zany fa maka olona expert anatin'ilay domaine dia mivaloriser ny valeur hoentin'ilay olona anatin'ny entreprise quoi dia gagnant-gagnant zay sisy. Dia nitombo tsikelikely satria misy département ihany koa créé petit à petit. Zany hoe misy département production, misy département social media, misy département resaka digital et tout ça. Dia délégation satria tamin'ny voaloha mbola anatina hoe vérification na faute d'orthographe mbola ianao manao anazy en tant que manager. Petit à petit amin'izay nanomboka ny délégué. Tsy moramora zay satria ohatran'ny hoe eo amin'izay ianao zany le misafidy hoe équilibre entre la maternité et entre la délégation. Dia sarotra iny satria hoe mila manana confiance amin'ilay équipe anao ianao nefa rehefa mahita zavatra tsy mety dia lasa sensible amin'ilay izy hoe avelako sa tsy avelako. Dia eo le fahaizana mampita an'ilay valeur sy le culture entrepreneuriale. Misy olona compétent recrutenao anaty entreprise-nao fa tsy manana an'ilay culture entrepreneuriale izy tsy azon'ilay vision tiana hatongavanao. Dia fitainy fotsiny mission dia lasa izy mody. Dia tsy mikolle le fiara-miasa. Dia sur le long terme le olona manana perte de motivation, perte d'implication, tsy hainy hoe aiza ny lalana le. Dia ny entrepreneur manana obligation tsy maintsy micommuniquer ny vision any foana. Hoe d'ici 3 mois tsika makaiza, inona ny tanjontsika, inona ny challenge atsika, inona ny ambition ataontsika miaraka raha mahavita an'ity objectif ity tsika miaraka. Dia tokony tsy ianao rery mahazo tombontsoa amin'ilay izy fa miara-miasa amin'ilay mpiara-miasa aminao hoe ianao hoe raha miakatra amin'ity inona ny condition s'améliorer à votre niveau. Fa tsy hoe za rery manan-karena eo dia comment je fais avec mes collaborateurs quoi. Hitako hoe misy an'ilay niaka mihitsy aminao ka ary azonao le izy hitako hoe rapide be ary ianao dia efa nanana le rythme zany satria ho anahy manokana zao za 2018 nanomboka nandrara fa tsy manana an'izany vision anao zao ianao zany zao lasa avance be mihitsy amin'izao fahitako anazy. Dona mirindrina eto mais Maka fotoana kely aminao isaotra ny Sendwave izay sponsor officiel an'ity épisode ny ohatra ity. Raha manana fianakaviana ianao any France, any États-Unis na any amin'ny firenena maro samihafa dia fantatrareo tsara ny fahasahiranany fandefasana vola makaty Madagasikara. Eo ny saram-panjarana lafo ny fotoana lany amin'ny fiandrasana Sendwave no vahaolana amin'izany. Aingana sy mora satria ny sarany ambany dia ambany nefa tonga aingana ny vola azo antoka sy misy IA familamina ny fifanakalozana ary malalaka afaka mandefa mivantana ny amin'ny mobile money anao amin'ny compte bancaire anao na alaina cash ihany koa. Amin'ny alalana tsinjo vitsivitsy monja amin'ny findainao dia voavaha ny olana. Sendwave no fampiarana nandrasany malagasy any ivelany momba ny fandefasana vola. Ampiasao ny code promo AOTRA azahoanao 10 € de bonus en premier envoi anao. Au fait, efa tao zany les passions les communications aloha ny basen'ilay izy. Fa ny zavatra compliqué les petits les zavatra autour de l'entrepreneuriat, dans le leadership, dans la fiscalité, dans les HR management, tout ça. Reny ny sarotra. Fa les zavatra hoe cœur du métier anao iny zany tianao iny voavoitranao. Ny olana nefa rehefa variana amin'ilay zavatra manodidina ianao dia lasa ohatran'ny hoe indraindray adinodino le tena cœur an'ilay métier anao. Dia eo amin'izay ianao mila mijery hoe mila manao décision hoe
aka olona ve gérant associé sa hoe ahoana i olona io ve manana vision ako mitovy aminahy sa hoe inona ny solution tokony ataoko sa hoe andeha i-créer responsable par département ave mirepartir an'le izy. Le izy zany misy rectification natira foany isaky ny manao an'le izy ianao mianatra toujours anatin'le izy de manaraka atao hoe mentorship. Dia zao aiza teo indray le digital? Le digital indray tamin'ny 2021 no nanova création an'le izy tanatina studio kely zay 26 mètres carrés tany à Bucarest zay nanomboka nanao télétravail tamin'izay fotoana izay. Ny asa mitohy foana fa nanana fotoana be satria ralentir ny activité an'ny OIF tamin'izay. De teo zany efa ela ty mampita satria ho zay hoe raha mba manana fotoana zany aneriana any na tamin'ny mpiara-mianatra amina taloha ary de tia mizara foana. De hoe raha mba manana an'izay possibilité zay nandray de mila mizara koa. Zay aloha zany ny tanjonako. De ozy izy hoe ny community manager zavatra management zavatra maîtriser koa de eo am'izay le hoe famanina vehivavy am'izay no nitanjoko satria tam'za am'le hoe environnement tam'y mbola kely anatin'le resaka hoe bac-quartier de be ny vehivavy hitako zany hoe femme battue zay mihitsy le terme anatina hoe violence conjugale de ny asan'ireo vehivavy ireo raha hoe manasa lamba sasany ary tena tsy miasa mihitsy satria tsy manana an'izay capacité zay hoe inona zany no tokony ataoko de voavono sy ny sisa de teo am'izay no ohatrany hoe nanana an'izay hoe fitsiriana an'izay hoe valeur important aminazy hoe importante aminahy hoe raha ny ariana any afaka manampy de ny vehivavy aloha ny ampiako voalohany hoe afaka manana indépendance zay zavatra zay tsy resaka féminisme loatra za tsy de tena anatin'le hoe activiste féministe et tout ça fa ny tiako atao fotsiny zany hoe isika vehivavy afaka manatsafidy rehefa manana an'izay capacité de choix zay de ny anatin'ny capacité de choix ny capacité financière zay zany ny tanjona tamin'le izy de teo am'izay tiako manao zavatra hoe anatina côté légal de ny se renseigner de hoe andeha ho créer koa ania UK le izy tamin'izay fotoana zay moa Angleterre no nanaovana domiciliation ny entreprise de nanomboka ny créer an'le communauté aloha zany hoe le communauté aloha créeko fa tsy tonga de informer olona satria mbola mila jerena hoe misy intérêt ve le zavatra ataonao de tamin'izay tonga de nisy engouement be le izy satria disons hoe espace-na tsy haiko hoe une semaine de efa 2000 personnes ny communauté anay tanatina groupe de teo am'izay niezaka nanontany hoe inona ny intéressé anareo ve ty efa misy any nalala fa mbola be de be tsy nanana les compétences tamin'ny 2021 en création le digital c'était février 2021 mihitsy zany hoe presque 10 taona zany zay ny existence any le digital de teo am'izay no nanomboka nanao ohatra hoe karazana master class gratuitement aloha ohatra hoe namime de eo am'izay ianao manomboka mampiasa outil manomboka moi de mon côté tena nianatra foana zany se mettre à jour par rapport amina mentorship avancé et nanao investissement be mihitsy ny hatramina hoe zavatra hoe ty misy mentorine na 10 000 € de tonga de miinvestir anatin'iny avec des mentors canadiens avec des mentors américains francophones de ataoko hoe ny investissement vola laniko rehetrarehetra ny salairako tamin'izany laniko tanatina réinvestissement de hitako hoe nisy valeur apportée le satria ohatrany hoe tonga de mandeha haingaikaingana be le niveau anao rehefa manaraka mentorship ianao anatina gestion de carrière de ny zavatra iny avy eo misy partie ohatrany hoe appliqueko amin'ny entrepriseko misy partie apitako amin'ny olona de teo no nanangana le programme hoe social media boss academy na SMBA zay pendant 3 mois le izy de mianatra mihitsy le ankizy manangana le business de freelance en tant que hoe community manager de A à Z de am'izao fotoana zao somary ny switch kely le positionnement satria tamin'ny voalohany plutôt débutante no napiko fa am'izao fotoana zao zany am'le hoe efa be de be zao ny ressources disponibles amin'ny ChatGPT be de be ihany koa formation afaka atao amin'ny community manager de am'izao zany plutôt lasa mandeha amina mentorinana business kokoa na CM misy différence reo satria hoe hafa le mampianatra hoe reto ny compétence ay amin'le CM de hafa le m'accompagner an'le CM efa en activité hoe ahoana ny développer en activité anao afahanao mampiakatra chiffre d'affaires qui passe le palier de 1000 € par mois zany qui va vers 3000 5000 et tout ça zavatra tsy mora io satria zavatra nataoko le izy no apitako aminao fa tsy hoe zavatra théorie zavatra niainako tanatin'ny entreprise koa no apitako aminao zany hoe galère erreur rehetrarehetra zay nataoko no afahako mampita an'izy amin'ny olona hoe ty ny fomba hicréer ny offre anao tsy mivarotra nombre de poste ianao tsy mivarotra nombre de visuel fa mivarotra système de tsy comparable amin'ny olona ny offre anao en tant que community manager variable be ny fourchette de salaire na CM misy contexte maromaro aloha tsara apetraka ihany misy ny CM miasa en tant que salarié en entreprise
Anatin'izay hoe en tant que salarié en entreprise zay ianao variable be selon budget any entreprise ça peut partir ohatra hoe 700 000 ariary jusqu'à 1 500 000 ariary ny valeur an'ny salaire anao raha c'est amin'ny local zany ianao zany hoe raha PME manankarama anao dia tsy possible hanana budget hoe tonga dia 1 500 000 ariary izy omena anao donc logique zany izy raha hoe manomboka amina salaire 700 000 ariary raha ohatra indray ianao en tant que c'est amin'ny freelance dia ny raha débutant ianao zany vao tena hoe tsy manana expérience mihitsy disons hoe le minimum je pense kosa hoe amin'izao périodesika zao 200 € zany ianao efa mba ambany be ary zany raha hoe freelance ianao amin'izao valeur atsika zao zany hoe 200 € zany hoe 1 200 000 ariary fa misy zao raha ohatra hoe jerentsika marché francophone ny tarification an'zareo misy hoe taux journalier ny taux journalier an'zareo entre 150 à 300 400 € journalièrement parlant fa amin'izay nefany za tsy dia hivarotra hanofy aminareo fa tsy ny olona rehetra ny tonga amin'izay zavatra zay sao dia hoe za zany andeha hanao CM matoa ianao tonga amin'izay hoe 400 € zay matovy ianao karamen'olona disons hoe 700 € mensuel na vola omen'ilay client-nao matafiditra fois 4 an'izay ve ianao anatin'ny zavatra omenao an'ilay olona fa sao dia hoe poste fotsiny ataonao dia chiffre d'affaires an'ilay olona 1 000 € ihany 1 000 €. Raha mampiditra raha 700 € ny investissement-ko aminao est-ce que tu es capable de m'apporter 5 000 € mensuellement donc tsy mampaninona ny client io mihitsy mipaye anao na 1 500 raha 10 000 € chiffre d'affaires 10 000 € par mois chiffre d'affaires donc zany variable be le izy fa ny tiako hanitsina an'saintsika tsy hoe ireo olona rehetrarehetra miresaka eo possible mikanify amin'ny freelance dia hoe arnaque daholo zay ny tiako hanitsina anareo fa ny freelance dia tsy natao an'ny olona moramora te azo vola mora foana satria tsy izy mibaikobaiko anao hoe zao atao na zao atao fa ianao mila mitady client misy instabilité anatin'io raha client ray nanao ka miala iny aiza ny fiainanao randoha efa-trano ianao mampiana-janaka donc tsy ho an'ny olona mitonatonana hoe te hanao freelance zany miasa freelance fa mila mazandoha ianao dia mila manana backup zany hoe avant de se lancer mila manana ianao ohatra hoe économie 6 mois à peu près mba hiassurenao an'ilay hoe recherche ana client zay ianao rery mibosinao fa raha hoe olona miandry baikobaikoina aloha dia tsy tafavoaka dia zay tsy ndriky hoe tsy mivarotra hanofy fa tsy natao an'ny olona rehetrarehetra ny CM tonga amin'izay niveau zay ianao manana tarifa 1 000 € amin'izay ny tarifanao minimum pour chaque client dia efa manana an'izay système zay ianao dia miapporter hoe valeur touchable tia ny zavatra objectif tratranao ve io 1 000 € mensuel io mensuel io teneniko zany hoe à peu près zany ny vola gasy 5 200 000 ariary donc pour résumer ny salaire ana CM zany ça peut varier de 700 000 ariary localement jusqu'à même plus dans un contrat freelance et efa mahafantatra freelance PDP anatin'ny communauté quoi efa mitarifé an'izany hoe 1 000 € et plus zany amin'izao. Comment je fais pour passer du freelance au local dia azahoako client any andafy? Voalohany indrindra misy le palier hoe amin'ny chiffre d'affaires hoe 500 € midiny ianao isam-bolana anatin'izay ianao ny focusnao aloha mianatra ny compétence de base rehetrarehetra zay ny focusnao mila maîtrisenao tsara zany ny resaka création de contenu ny montage vidéo courte zany hoe vidéo courte ianao tsy manao montage vidéo ana resaka spot vidéo level hafa mihitsy zay fa montage vidéo courte sous-titrage transition tout ça vidéo dynamique ianaranao base-ny storytelling copywriting zany hoe ohatrany ahoana ny fomba fivarotana amin'ny alalan'ny mots zay zavatra zay ianaranao ihany koa ny création de visuel PDP no tsy ampiasaina Photoshop Illustrator Canva tena pratique ho ana community manager dia rehefa hainao reo base reo dia afaka mivarotra an'ilay service basique moins de 500 € zay no focusnao voalohany rehefa mbola tsy manana client ianao manangana portfolio no nataonao tsy resa-bola ny tanjonao voalohany fa manangana valeur ho amidy miconfirmer en position anao zany hoe na 200 € à la roue pour commencer et que aloha le izy fa manana expérience ianao amin'ny voalohany préciseko tsara dia na tsy manana client ary ianao tu fais en mode learning by doing quoi zany hoe ataovy aloha ny comptenao aloha ianao tenanao io ve mavita mivendre ny tenanao aloha zay mivarotra ny hafa zany hoe varoty aloha ny asanao comment tu te montres en vidéo courte comment tu te montres en visuel tatarainao ny processinao dia manao portfolio fictif ianao anatin'ilay 500 € moins de 500 € zay tapitra amin'izay zay inona ny tanjona amin'ilay portfolio ahafahanao manana base ahafahanao mivarotra an'ilay client ny amin'ny freelance tompo tsisy irarahin'olona CV sy lettre de motivation à la différence du salariat fa ny zavatra vitanao ny zavatra efa nataonao sy ny valeur anao ihany sy ny personal branding anao no mikoty entre le 500 et 1 000 € inona ny ataonao eo amin'izay zany manomboka amin'izay ianao se développer en dehors des réseaux sociaux mitaditady ohatrany hoe
Akoatra ny réseaux sociaux mitady collaboration ohatra tsy mahay photo ianao nefa ianao miasa amina niche-na restaurant dia miara-miasa amina photographe ianao maka an'ilay sary mampiakatra ny valeur an'ilay offre anao. Zany hoe tsy valeur ana réseaux sociaux création de contenu sy message fotsiny nataonao fa miakatra kokoa zany ny valeur an'ny offre anao dia eo ianao mampiakatra offre indray. Zany hoe efa maîtriser an'ilay base ianao fa mampiditra valeur ajoutée amin'ny offre anao dia mampiakatra tarif ianao amin'izay fotoana izay. Dia manana choix ianao na ianao miresaka amin'ny client-nao actuel dia manao test phase test na ianao avotsitra ao ilay client-nao mandany fotoananao dia miverina mitady vaovao ianao avec ton nouveau tarif. Rehefa tonga amina 1000 € et plus amin'izay ianao dia eo amin'izay ilay offre spéciale plus ou moins VIP. Zany hoe tsy en mode exécutante intsony ianao amin'izay fotoana izay fa miditra amin'izay ilay hoe variation d'offre. Eo zany be dia be amin'izay manao karazana mot technique kely ny ampiasaiko eto fa izay manaraka an'ilay marketing mety efa maharaka. Ohatra hoe manao an'ilay resaka hoe cross selling isika. Akoatra an'ilay manao community management inona zavatra afaka varotako koa en plus. Afaka mivarotra fe ohatra hoe template na réseaux sociaux na agence immobilière dia mampiditra vola en mode passif zany mivarotra an'iny isam-bolana. Tsy mora koa manao an'izay fa rehefa manana communauté ianao dia monétisable communauté io afaka hivarotanao. Dia ny erreur community manager rehefa mi-communiquer dia ny community manager mitovy aminy ihany ny communiquer. Zany hoe ianao zany rehefa manao création de contenu dia tsy di hoe ohatra hoe ahoana manao story Instagram zany. Iza ny ampinao amin'izany tsy ny CM mitovy aminao ihany. Tsy le story Instagram ny problème ny client-nao fa hoe ahoana ny fomba ampisehoako an'ity entreprise ity isan'andro. Rehefa miresaka amin'ny client-nao zany dia tsy hoe ahoana ny stratégie anaovana transition sur CapCut, on s'en fout. Tsy izay ny ilain'ilay olona fa ny ilain'ilay olona dia hoe amin'ny alalan'ny vidéo ahoana ny ahafahako mi-augmenter réservation. Dia anatin'izay palier 1500 à 2000 zay eo amin'izay ianao ilay manomboka manangana équipe. Afaka miditra anatina consulting ianao zany. Zany hoe raha tsy voatery manana budget be ilay olona mensuellement dia afaka ilay olona maka anao pendant un mois anatina karazana mentorine kely izy mandoha vola aminao hoe manao accompagnement zany ianao. Zay ilay hoe donne with you. Zay zany les différences an'ilay business model anao indray amin'izay fotoana izay. Dia afaka ataonao ihany koa manana choix ianao hoe anao ataontsika hoe posture ana CEO i-recruter CMA hafa ve ianao sa anao posture ana CEO consulting ianao rery fa anao karazana accompagnement avec une sorte de hoe community management VIP, 2 jours de formation, pas formation fa tena mentorine avec ton client où tu vas vraiment lui apporter ny max de valeur anatin'izay. Amidinao 4 chiffres zay projet zay amin'izay fotoana izay. Manao ahoana izy io eto Madagasikara hoe fa manomboka mivelatra? Inona ny poids économiquement parlant zany? Za zany mahita hoe manana anisany ataontsika hoe zavatra mampivelatra be ny firenena ohatrantsika ny resaka freelancing satria ny marché de travail tena efa saturé. Dia eo ihany koa ny freelancing ahafahantsika mijongler izay équilibre natao zay hoe afaka migérer ny fotoana koa fa tsy izay nefa tsy voatery hoe miasa 2 heures par jour ianao aveliko foana afaka miasa 12 andro isan'andro ianao contrairement amin'ny eritreretinao hoe 8 heures. Anatin'ny salariat ianao mety hoe milatsaka foana ny karamako isam-bolana fa anatin'ny freelance ianao mety tsy azo mihitsy mandritra ny efa-bolana. Dia asehoko foana zany hoe inona ny fasa amin'ilay izy dia inona ny fasa tsara inona ny fasa ratsy. Eto Madagasikara efa betsaka ny freelance raha jerentsika amin'ireny groupena resaka hoe fifanampiana ireny efa misy hatramin'ny 12 000 à 20 000 personnes intéressées amin'ilay izy. Dia tsara ilay izy satria ataontsika hoe tsy voatery salaire afaka omeny ny entreprise locale aloha zany vola azonao satria mivelatra amina marché international isika dia mampiditra devise ihany koa. Dia zavatra ataoko hoe anisan'ny fanohitra ara-toe-karena ny fampiroboroboana ny resaka freelancing satria raha ataontsika hoe tsy ampy marché tsika manana an'ilay viviana ressources humaines dia fa maninona moa zany tsy ho avelatra amin'ny international izy io. Nefa ny création d'entreprise zany andranandro misy foana. Inona nefa zavatra mbola tsy azony gasy momba ny digital io? Ny zavatra tsy azony gasy momba ny digital be dia be ny olona mandainga. Mampianatra daholo izao olona rehetrarehetra izao. Ohatra hoe namaky boky anankiray izy dia mampita fa tsy niainany akory ilay zavatra ampitany anatin'io. Dia be dia be zany ny olona tsy matoky anatin'ilay izy. Be dia be koa ny tsy te hisokatra ny sainy aloha zany hoe tsy manandrana akory tonga dia miteny hoe arinako io zavatra io izay ny tsy azontsika. Dia betsaka koa ny hitako hoe mivarotra nofy izay zavatra tsy logika anatin'ilay domaine du digital. Ianao zany ohatra hoe mivarotra an'ilay formation anao ianao dia miteny fotsiny hoe raha manao an'ity formation ity ianao mandritra ny tapa-bolana dia mahazo client hatramin'ny 1000 €. Tsy izay nefa ny zavatra mitranga avy eo amin'ilay olona formenao dia manomboka manadosy ilay olona fa maninona zany nareo mandainga.
Zay zavatra zany délicat be eto à Madagasikara. Io olona mampianatra anao io rehefa mifidy olona formateur ianao, jereo aloha ny parcours-ny olona hoe zavatra natao ve ny ampianarana sa zavatra nenanianarany dia les formations ihany ny business ny anatin'ny entrepreneuriat. Fa raha hoe formation fotsiny ny business dia mila manontany tena ianao hoe le tena fahaizany ve no azo vola sa les formations. Zay zavatra zay tena c'est important mihitsy de faire la différence. Dia ny zavatra tsy azontsika anatin'ny freelance, ny freelance tompoko tsy hoe freelance égale digital. Ny freelance dia hoe travail indépendant, statut io ohatry ny hoe statut salarié, statut entrepreneur, statut freelance zany hoe miasa teny ianao, tsisy boss, tsisy olona mibaikobaiko anao fa ny olona freelance ohatra zao ianao couturière dia efa freelance ianao satria miasa teny. Ohatra ianao je dis n'importe quoi artisan dia efa freelance ianao. Donc tsy hoe freelance égale assistante virtuelle, freelance égale community manager. Mila amboarina kely zany ny fomba fijerintsika an'izay terme zay satria lasa banalisé be izy hoe freelance égale digital. Non, freelance égale travailleur indépendant. Dia digital c'est autre chose. Ny digital anisany domaine anankiray anatin'ny métier ana freelance. Résumé kely hoe inona ary zany ny zavatra tokony ataona CM débutant mba ho tonga any amin'ilay niveau expert izy raha formule rapide zany. Voalohany aloha mila se renseigner ianao amin'ny asa tianao atao. Dia jerenao hoe mety hoe raha ty asa ty ny ataoko raha isan'andro isan'andro mandritra ny 5 taona miposter contenu foana mety amiko ve zay? Manontany ianao tena fa sao dia taitaitra fotsiny hoe za te hanao an'ity fa tsy mety aminao ohatra miposter hoe jery réseaux sociaux foana ianao isan'andro fa miverin'olona vidéo courte anankiray amin'ny CM tsy mijery makafy dia mememe fa mandinika hoe inona mahatonga an'ity vidéo ity lasa viral. Zay ny zavatra voalohany. Satria sao dia diso lalana ianao anatin'ilay choix de métier. Faharoa, mianara foana isan'andro isan'andro, autodidacte long terme, tena tsy mitsahatra mihitsy mivoatra be mondina CM. Fahatelo, ankoatran'izay dia mahaiza mametraka discipline dia ataovy amin'ny tenanao ny zavatra tianao atao amin'ny client. Zay ngamba ny conseil tena ngeza be indrindra hoe proveo aloha hoe vitanao ilay izy zay vao hoe iny ianao miteny hoe za hitarifé 500 €, za hitarifé 1000 €. Fa rehefa ny communication anao ary tsy mandeha amin'ny selony, iza ny olona toky ianao eo. Ianao ny taratra voalohany. Zay ngamba ny tena hoe ilaina. Les termes hoe viralité ve tena obligatoire ao anatin'io tontolon'ny CM io? Tsy obligatoire ny viralité satria disons hoe 50-50 ilay izy. Anatina gestion ana entreprise anankiray zay foana matetika no anitsiko ny saina établissement hoe tsy hoe manana 40 000 abonnés akory ianao dia hitombo manaraka an'iny ny ventenao satria be dia be ny olona sabonne. Misy olona manana 1000 abonnés fa qualifié daholo ireo olona ireo dia betsaka ny venteny. Dia ny dikan'izay zany hoe ilaiko ve le viral ou pas? Ilaina izy raha visibilité fotsiny ny tanjonao fa raha hoe tena hanao fidélisation ana communauté ianao na hoe hivarotra dia tsy ny viralité ny secret-an'ny vente fa ny fahaizanao manao éducation an'ilay communauté anao sy miprouver fa hoe ianao ny olona atokisako hividanako an'ity produit ity. Zay zany ny important amin'ilay izy. Ny viralité koa tsy manana maîtrise à 100% an'izay ny community manager. Amin'ny TikTok zao misy vidéo tena vitanao montage tsara be et tout fa 600 vues maximum à 300 vues bloqué eux non tu comprends pas. Moi ça m'arrive encore manana compte TikTok personnel juste lifestyle et tout ça fotsiny tanjon'ilay izy. Misy vidéo ohatra hoe mipetraka eo dia vidéo n'importe quoi ohatra hoe sujet anankiray intéressant fotsiny resako tsisy montage, titre fotsiny tsisy découpe. Tonga dia mahita hatrany amin'ny 125 000 vues ilay izy. Donc indraindray misy zavatra tsy maîtrisenao anatin'ilay izy, afaka ianarana ihany ny stratégie hoe ty misy sujet, ty misy l'authenticité, ty fa à la fin c'est toujours la plateforme en fait qui décide hoe à un moment donné à booster foana ilay izy. Donc zany raha ianao zany en tant que hoe créateur de contenu conseil afaka omeko anao io vidéo eritreretinao io hoe ratsy midina ny viralité hoe hito ve dia hisy intéressé poste foana. Tu sais jamais fa io viralité io c'est du jour au lendemain. Tampotampoka eo ianao mifoha maraina tonga dia misy 2000 abonnés tampoka ny comptenao satria mipostenao ilay izy. Donc l'objectif c'est de ne pas hoe zavatra parfait. Fa mifoha maraina ianao ohatra il y a des choses qui te passent par la tête et tonga dia alefanao les contenus. Misy formule ve conseillenao amin'ny resaka poste mihitsy? Anay manokana zao nanay nanandrana hoe 1 fois par semaine. Dia zao zay nanandrana hoe 3 fois par semaine. Dia taloha zay tsy dia mandeha les 3 fois par semaine fa plutôt les 1 fois par semaine. Fa nefa misy olona indray miteny hoe il faut poster 10 fois par jour. C'est quoi la formule? Variable be ilay izy il y a pas vraiment de règle hoe tsy maintsy zao na zao. Fa ny fantatro fotsiny aloha ny constance aza avec kely misy différence en régularité sans fréquence anatin'ny community management. Ny fréquence dia hoe impiry isan-kerinandro na isam-bolana no poster.
fa zay impiry isan-kerinandro zay tsy voatazonao nefa zay. Ny régularité dia hoe indray isan-kerinandro fa voataziko io mandritra ny am-bolana régulier zany. Na hoe indroa isan-kerinandro fa voataziko zay mandritra ny iray taona régulier zay. Donc zany moi je pense hoe ny régularité mbola important kokoa noho ny fréquence satria ny régularité ohatrany hoe ny algorithme io zany ohatrany hoe zavatra mila nourrisseva, mila omena sakafo. Dia rehefa hitany ianao hoe impliqué dia ohatrany hoe averiny aminao les activités anao. Donc zany en termes de constance moi je privilégierais ny resaka constance kokoa par rapport amin'ny fréquence. Dia io zany mety foana na indray na indroa na intelo nataonao anatin'ny herinandro fa hoe mijanona ao anatin'ny cerveau-an'ny audience anao ny existence anao, ça c'est le plus important. Dia nourriran'ilay algorithme koa ianao. Zavatra faharoa ihany koa important ny resaka ohatra hoe oka visuel anatin'ny 2 premières secondes avy mijanona ve le olona miscroll il y a tellement d'informations dans le monde digital. Dia le olona ave rehefa mandalo amin'ny postanao tonga dia mijanona izy satria tsika rehefa miprésente bonjour nous sommes XYZ tsy manana fotoana ianonanao manao bonjour ny olona fa tonga dia le zavatra choquant iny visuellement na verbalement na fihetsika na sokatra ny ilainy. Donc zay zany clé anankiray anisan'ilay nanontanianao hoe dans les postes et tout ça. Ny farany moa zany dia important ihany koa ny resaka choix-na format hoe anatin'ity carrousel avenao ataoko satria resaka éducatif le izy sa hoe anao vidéo courte dia tapatapahako le izy. Dia ny zavatra farany ny resaka miattirer an'ilay olona s'engager mampiakatra an'ilay engagement. Rehefa miresaka tsika hoe interaction ny algorithme anatina interaction hoe raha micommente betsaka ny olona na mipartage dia misy check izy hoe intéressant zany ty poste ty. Dia plus le postanao misy micheck misy micommente dia miakatra ihany visibilité any. Tsy haiko nareo raha mahita stratégie en créateur de contenu zany micommente an'ilay tenany ihany amin'ny postany. Reny zavatra reny tsy hoe olona daly ty olona ty, c'est une stratégie satria ny algorithme tsy mahalala hoe izy ihany ny commenter an'iny fa ny postanao rehefa tsisy interaction après 21 heures eo dia manjavona anatina fil d'actu an'olona. Dia tsika angamba efa naremarque hoe misy namantsika re ratsiratsy toetra reny dia gafigafy reny hoe saritsika tamin'ny 2012 dia verenan'ny zareo commenter dia miverina anaty fil d'actu indray nefa tsika tamin'izany mbola tsy glow up. Stratégie satria rehefa misy an'ilay commentaire dia miverina miakatra indray les visibilités. Donc resaka interaction sy ny call to action le manasa an'ilay olona zany hanao action important be dia mampiakatra ny visibilité sy ny viralité ana poste anankiray. Possible ve ny miréussir amin'izao vanim-potoanantsika izao nefa tsy manao digital? Za zany miteny hoe possible fa very ato be ianao satria mbola ataoko hoe mbola mandaitra foana ny réseautage mbola mandaitra foana ny bouche à oreille misy entreprise m'existe foana izy amin'izao fa mbola bouche à oreille sy marketing traditionnel foana ny ataony zany hoe sur recommandation dia réseautage présence any anaty salon mbola possible tsara no miréussir sans le digital fa disons hoe ataoko hoe disons même 70% chiffre d'affaires anao very raha tsy miprofiter an'io ianao satria ny zavatra tsapa amin'izao fotoana izao tout est retranché zany hoe tamin'ny andro taloha rehefa miresaka com tsika zay manana budget be ihany no mandresy satria tsika raha anao mpanao publicitaire zany raha anao karazana hoe billboard et tout ça reny mandefa an'ireny ça coûte dans les millions 200 000 ariary un mois et tout amin'izao fotoana izao nefa tsika voazara le izy la carte est repartagée satria tsika rehefa communiquer manana budget zao 60 € 300 000 ariary manao boost dia efa afaka manana viralité plus que manao flyers. Donc il faudrait réfléchir zany any anaty koa ianao manana atout be dia efa maninona tsy raisinao zay opportunité zay en tant qu'entrepreneur. Mais ça nous permet aussi d'économiser zany hoe afaka manao économie ihany koa tsika anatin'ny digital par rapport au marketing traditionnel satria sanany avao fa hoe taloha tsika manao spot TV zany spot TV anankiray 120 000 ariary 30 secondes tsy minimiser en existence en marketing traditionnel fa manao comparaison hoe tsika amin'izao manao live dia efa mahita an'ilay 12 000 vues tetiavina tout ça avec les bonnes stratégies. Resaka anao momba na lifestyle hoe manana compte TikTok lifestyle sy manao an'izay ny entrepreneur rehetra ve mila mitravailler an'izay personal branding zay? Za mahita hoe ny stratégie tsara indrindra en 2026 ny personal branding ho anao entrepreneur satria ny ataontsika hoe ny habitude d'achat an'olona efa niova raha mividy izy taloha tiany fotsiny les produits fa amin'izao anisany atao hoe manana impact miala tsiny amin'ilay teny vary amin'anana fa ilay teny teknika sarosarotra manana impact any amin'ny fandraisana décision d'achat ny client ny fahafantarana hoe iza ny olona ty reran'ity entreprise ty dia ny zavatra tiako isintomana an'saintsika mpandraharaha zany ny personal branding ny valeur
zavatra hoe afaka tazominao investissement an-tenanao sur le long terme. Androany ianao mety milancer business na location de voiture, mandeha foana izy satria noenao. Raha rapitso ianao ilancer indray resaka labelot, resaka mode, vidin'olona foana izy satria ianao. Peu importe amin'ny business lancenao eo vidin'olona foana satria efa mahafantatra anao ny olona, efa manana communauté, toy izay hoe produit andeha hiady amin'ny produit hafa ianao sur le marché, fa ny tenanao aloha varotsy dia ny histoire-anao varotsy satria raha misy produit mitovy vidy eo mitovy catégorie, alon'olona mividy any amin'ny olona fantany. Donc personal branding, je dirais pas que c'est obligatoire, mais raha tsy manao an'io ianao en 2026 dia very be ianao any anatina business ihany koa. Very 70%. 70% encore une fois. Momba ny aotra, ahoana ny fomba ampiakaranay ny aotra raha fomba fijerinao azy? Tsara be ilay initiative, tena midera ny initiative ohatran'izao satria fotoana organisation manao an'izao zavatra zao. Raha ny fampiakarana ny aotra manokana, tsika amin'ny réseau Facebook moa zany efa fantatry ny olona hoe malaza eto Madagasikara, fa maniry ihany koa hoe mba ho fantatry ny olona hoe misy gazy ihany koa mahavita zavatra amin'ny any ivelany. Ao anatin'ny émission ity afaka mametraka fanontaniana aminahy ianao. Ahoana ny hitondranao ny aotra amin'ny évolution en intelligence artificielle aty ataontsika hoe d'ici 2-3 ans, ahoana ny fahitanao anazy, ahoana ny ampiasainao an'izay intelligence artificielle izay mba hidévelopena an'ity projet anao ity dans le cadre ny aotra. Raha ankehitriny mbola tsy mampiasa izy, fa amina page hafa zahay efa miezaka mijery ny agent IA. Agent IA sy ny justement resaka publication maromaro, création de contenu amin'ny alalana IA. Ho an'ny aotra manokana aloha mino aho fa na ao anatin'ny script na ao anatin'ny question ho apetraka amin'ny invité, ny préparation an'ilay izy reny efa ataonay amin'ny IA daholo, mino manampy be an'ilay productivité na ny locaux anay ary nataonay tamin'ny IA. Donc zavatra tsotsotra ilay izy fa mino aho fa raha amin'ity tontolon'ny IA ty aloha ça va 1000% d'évolution isam-bolana fahitako an'io, dia io tsy hijanona intsony io. Mila misadapta manaraka anazy. Ary mety hoe ny équipe ary mety misy impact, lasa fahitako anazy productif kokoa ny olombelona amin'ny alalan'ny IA, dia lasa centré kokoa ny anaty valeur ajoutée zany ny équipe any amin'ilay tena production na contenu tsy ho vitan'ny IA ohatra, na ohatran'izao firesahantsika izao zany tsy ho vitan'ny IA mandrakizay. Raha ny fomba fijeriko aloha satria izao misy interaction humaine, misy échange dia miheno mihitsy le impact hoentiny sy le professionnalisme hoentin'ilay olona. Marina fa ny IA manana aresy antsika plus tard, fa hitako hoe tsy ho voatakaliny mihitsy zao zavatra ataontsika izao. Raha ohatra ianao miverina départ aotra, dia mbola vonona ve ianao nanaraka ny lalana efa nidiavinao io, sa hanao zavatra hafa mihitsy? Za zany anisan'ilay olona hoe nanana chance tamin'ny fiainako hoe nahita an'izany atao hoe ikigaiko zany hoe zavatra tiako no azoko vola nefa ilain'olona. Dia raha mbola hiverina zéro tena averiko hoe impolo 120,000 dia mbola comme ihany ny ataoko. Satria hitako hoe tena hoe tsy mahatsapa an'ilay hoe forcé na manao an'ilay izy na hoe izay ilay hoe lalana ny tsirairay samy manana ny lalany. Fa hoe raha za atao mbeta anatin'ilay communication, mino fa tena hoe izay zavatra izay zany natokana ao anatin'ilay asa tiako atao. Dia zavatra io koa tonga dia fantatro rehefa tsy tiako. Za zao raha tsy possible hanao comptabilité mihitsy, manao entreprise migérer chiffre, fa zavatra tonga dia mampafrustre be anahy ilay mahita vola ao anaty compte bancaire ihany mahafinaritra ny havana ankoatr'izay tsy tiako. Dia raha zavatra ohatr'izay zany dia tonga dia hoe frustre be mieritreritra an'ilay izy. Donc raha ohatra mbola hiverina dia mbola hamerina foana, zany hoe raha ataoko hoe very daholo zany sanatria ny ekipako tsy nisy le digital, fa manana ordinateur, manana internet amina expérience ohatra hoe efa mba nananako ohatr'izao, dia mbola tafarina foana na hoe mety hoe manana fotoana kely fotsiny 3 volana 4 bolana fa tafarina foana raha miverina zéro. Ny anahy manokana izao ny ikigaiko dia hoe mizara ny mampitombo. Hitako hoe mitombina tsara ilay satria izay no mahatonga antsika tafiaraka eto. Mahafinaritra anany ianao no mizara sy manoro ny olona hoe amin'izay kely haiko hoe reto ny zavatra ny erreur nataoko, dia tokony afaka evitenareo, afaka tsarainareo hatrany, dian'izao. Misy fantaniana izay napetraky n'ilay vahiny teo aloha, Eris Rapedoro, ny vahiny raisinay farany, dia izao ny fantaniana napetrany taminao hoe ho avitra ihany ve ty Madagasikara antsika ity? Za zany ataoko hoe izay fantaniana izay sarotra mamaly anazy satria aminà manokana tsy ho avitra Madagasikara raha tsika tsirairay mihitsy manao an'ilay izy. Matetika manko zany tsika manome tsiny zatra manilika ny fandrosoana amin'ny hafa foana.
rehefa misy zavatra tsy mety amin'ny zavatra ray a dia se victimiser tsy haiko inona ny terme mahasolo an'izay. Za zany miteny hoe avitra tsika fa misy condition hoe tsika tsirairay mihitsy no te ho avitra miaraka amin'ny Madagasikara. Fa raha mbola ny toe-tsaintsika no misikera fiainan'olona, se victimiser tsy manova ny toe-tsain'ny tenanao aloha vao miteny ny hafa dia eto ihany tsika no raisina. Satria tsika mizatra manipy foana ny fahadisoanany amin'ny hafa fa tsy miezaka manao an'ilay azo atao amin'ny niveau anao aloha dia mila toe-tsaina fiovana anatin'izay. Dia tsika nefa manana izay résistance zay hoe raha vao mpirehetina kely dia manomboka tsy mazaka. Fa aminahy manana opportunité Madagasikara satria raha efa nitety firenena teo amin'ny 2020 teo tamin'ny fiainako fa Madagasikara ny hitako hoe manana ressources be dia be rehetrarehetra izay tsy ananan'ny hafa. Satria tsika raha mijery an'i Dubai fotsiny Dubai anie tsy nanana hoe ressources ohatrantsika hoe ressources naturelles, pétrole nananany ataontsika hoe tany désertique fa maninona izy amin'izao anisan'ny firenena hoe be investisseur indrindra sy ataontsika hoe miatire olona touriste rehetra maneran-tany. Tsika tsy hitako izay tsy ananantsika eto, ananantsika daholo na biby, harena kibon'ny tany, ranomasina tsara indrindra ny Nosy Ranja, Sainte Marie, Ankao. Fa maninona tsika mahantra? Mila fanontaniana zany anatin'izay hoe ilay olona atao anatiny mihitsy ve ny problème sa inona ilay izy. Za moa zany tsy dia tsika rehetrarehetra samy manao politika daholo à notre niveau fa ny tiako ampita fotsiny amintsika tsirairay hoe raha tsika rehetrarehetra ohatr'izao ataontsika izao ianao zao manana fandraisana anjaranao amin'ilay izy hoe mampafantatra mampita mi-inspiré efa zava-dehibe zay anatin'ny fandrosoana satria misy olona nivery hoe inona ny asa ataony dia mahafantatra ny asa ataony izy. Za amin'ny niveau-ako miezaka manangana orinasa olona 12 zany efa olona 12 tsisy asa zany nataoko hoe vitsy ary dia mifampitako an'izay fahaizako izay efa izy. Ny tsy fanaritsika fako eny an-dalana efa izy. Ny fahaizantsika manaja ny zontsika ny resaka kolikoly sy ny sisa dia efa izy. Donc zany tafity Madagasikara condition hoe tsika rehetrarehetra mila miaraka mandroso, mila manova toe-tsaina, mila mandray anjara. Dia tsy tia kely. Dia afaka mametraka fanontaniana iray koa ianao zany ho an'ilay vahiny manaraka. Fanontaniana mety hoe apetrako angambany hoe natao an'ny olona rehetra ve ny fandraharana. Dia mamerina fisaorana anao i Joseline nandalo teto amin'ny Aotra. Be dia be ny zavatra nianaranay teo momba ny tontolon'ny community manager sy ny digital misy vola be zany kay ao ambadika ao ary afaka ianaran'ny olona tsirairay avy fa indrisy anefa tsy ny olona rehetra koa nefa no lasa lavorary ao anatin'io fa ohatra ny fandrarana rehetra mila miasa mafy ianao dia mila mianatra foana. Misy afatra ve ianao afatra farany ho an'ny olona mpanaraka antsika? Angambany feheziko anatin'ny teny indray ny afatra tiako tsy teny indray fa fehezanteny indray. Aza miandry ny lafatra vao manomboka. Izay ihany angamba ny tiako tenena hoe te hanao zavatra ianao atomboy amin'izay misy aloha, atomboy amin'ny Aotra aloha. Dia mitombo izy eo, andalana ianao manatsara fa aza miandry zavatra lafatra vao manao zavatra. Zay. Ok. Merci beaucoup. Merci nandray dia mirary soa ny Aotra ho lasa lavitra be. Mirary soa anao. Merci.